Nototosaina ny 5 hatramin'ny 7 Jiona 2024 ny andro irasam-pirenena ho an'ny faritra Anosy andiany fahaenina. Hetsika nentina ampahafantarana ireo tetikasa misy izay miantoka ny fampandrosoana ny faritra Atsimo. Trano efa maro no hita nanoloana ny lapan'ny tanàna Antaolagnaro. Anisan'izany ny an'ireo tantsapa-mokatra anaty kooperativa tohanan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny fandaharana asa DEFI. Nisy ihany koa ny tolotra moto avy amin'ny PNUD ho an'ireo teknisian'ny fambolena sy ny fiompiana eo anivon'ny fitaliavam-paritra ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany. Ny tanjon'ny hetsika dia ny fanomezan-danja ireo vokatry ny faritra ary mba ahafahana mijery lalam-barotra sy fiaraha-miasa maharitra amin'ireo sampandraharaha maro. Rety asa sahagny ayama mamboatsy gary avy ny Balahazole, mamboatsy lafarina avy ny Balahazo maiky. Tena fampandrosoana andrekety ay zany amin'ny resaky gary io satria io ty fanahazoa ay famatsiagna masiny, famatsiagna bassin, le tragno be resaky gary io amin'ny lafarina. Ny tena nijoro zany zahay vehivavy amin'ny resaky marilenta ye satria ty mahatonga anay nijoro amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana ao zany ty manohagna ny fiaignan'ny vehivavy ambany vohitsy. Izay zany ty antehera ay mafy na fa resaky fiompiana sy fambolena de tena hamafese ay ary manaka anay hinany zao zahay toliky androy. Tena 70 hectare ty nifeno ay Balahazo amizao. Ay fa tsy taogno amizao zany ty niasa ay amin'ny DEFI le 3 taogno ty naha kooperativa anay. Voaloha zahay amin'ny resaky haignandro moa iaraha mahalala fa amin'ny haignandro iandro ity tena mampijaly. Amizao zahay fa tsy misy haignandro satria i gary ay io zany fa afaky iatrefa ay faosa. Afaky iatrefa ay kere. Satria fa tsy kere sasa zahay ary fa tsy mijaly sasa satria gary io tsy voroka manahaky Balahazo ariagna avao fa afaky iatrefa ny faosa. Le fahafakolagna voaloha ny tegnako zay. Satria resaky gary io zao Balahazo ay taloha nariagna avao na fafaky ny ambolagna. Amizao refa tsy afaka ariagna fa 3 taogno tahirizigny. Le ata ay firafototsy koa reka hiatrefa ay faosa mikeregny le fa afakolagna ty vatako le tena hitako fa azoko tsapay tagna zany ty fiaraha-miasa amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana na DEFI tsy pam. Tonga nanome voninahitra ny lanonana Andriamatoa Ministra ny Fambolena sy ny Fiompiana Arfid Ramilson dia araka tamin'ireo solotenan'ny governemanta ary ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola. Tsy misy faritra ho adino hoy Andriamatoa Filoham-pirenena koa miezaka hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny amin'ny atratrarana ny fahavitatena ara-tsakafon'ny Malagasy amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy.